tontolo iray mbola malalaka ny fiompina eto Madagasikara ary azo ataon'ny mpandraharaha tsara ny manompana ny volany mampiasa ny volany indrindra ihany koa ao anatin'izay tontolo ny fiompiana izay indrindra no imason'ny MPE na ny Malagasy professionnel de l'élevage ary manana vina ihany koa izy ireo anatin'izany. Maro ny sehatra mila atsaraina raha ny mahakasika ny fiompiana eto Madagasikara raha nambarany Solofiny Anarako-Tondrahanta taleny Malagasy professionnel de l'élevage na MPE io maraina io teny Nansana mila diniana akaiky ny tahan'ny famokarana sy ny sandan'ny famokarana raha ny nambarany andy mbola ambony loatra izany sandy izany raha mihoatra amin'ny any ivelany. Nandritra ny fanazavana ny fikarakarana ny andiany fahafolo amin'ny foire de l'élevage et des productions animales 2018 no nalazavana izany ho atao eny amin'ny centre bypass Alasora ny telo ka hatramin'ny 4 May ho avy izao ity fampiratiana ity ny tanora ny tena andrasana amin'ity hetsika ity raha ny nambarany tompony andraikitra trany. Ny fiompiana dia amin'izao tsika miteny zao aloha zavatra misy izay mahita hoe manana ny sehatra rehetra ahafahana miroborobo sy mitombo ny fiompiana eto Madagasikara. Amin'ny lafiny ara-boajanahary manana tany tsika dia tany mety ara-dalàna afaka fisian'ny biby samihafa ihany koa sy mipiompy izay mavitrika tehitra ny mpandraharaha samihafa zany fisian'ny rafitra ohatran'ny MPE izay afaka manohana ny fisian'izany rehetra. Nalazava ihany koa izy fa 3 alina ireo ampitsidika andrasana amin'ity andiany fahafolo ity ary tanora no atsasak'izay no mariny tamin'izany ihany koa fa 530 ny tranoeva andray anjara amin'ny fampiratiana. Raha misy ny 3 alina ny mpitsidika andrasana amin'ity dia mba any amin'ny atsasak'izay mba tanora ny ankabezana zany. 530 amin'izany tranoeva izay ampiranty amin'ity andiany fahafolo. Tsindrinao nahiatrika izany hetsika lehibe izany ny maro indrindra moa ny tanora antoko ny fampandrosoana ny firenena sy ny fampianana ny tsy fananakasa ny hetsika tahaka itony.